Alatsinainy efatra amby roapolo ny volana Febroary 2024 manolotra ny araba finaritra tompoko lasy tompoko vavy dia mbola anatin'ny volonandro mpahavaratra tanteraka isika amin'izao fotoana izao ary hidina ny maripana ho an'ny atsinanan'i Madagasikara sy afovoantany iny ato anatin'ny 3 andro avy izay agny amin'ny fa andeha jerentsika ny mety ho tetrinandrontsika raha ho amin'ny rahampitso ho amin'ny maraina zao dia ho avy ny orana tandrifindraona mety ho arankotrika ny any Diana ny aty Sava Sofia ny any Boeny ary ny any Analanjirofoany andrahona kosa ny andro any aty Alaotra Mangoro Analamanga Atsinanana Vadivavety Fonany ary Amorony Manihy ifandimby kosa ny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritra sisa dia raha ho amin'ny ariva kosa indray dia anaovana tandrifindraona mety ho arankotrika ny andro rahampitso saika manerana ny anositsika afa-tsy ny amin'ny faritry Melaky Menabe ary atsimo andrefana iny no isitraka andro maina dia raha ho an'ny maripana kosa indray arany 10 degré Celsius no voavinavina ho farany ambany indrindra ho amin'ny rapitso izay hitantsika aty amin'ny avakina karatra aty 12 degré Celsius koa izany atsika eto Analamanga ny maripana farany ambony indrindra ho amin'ny rahampitso kosa indray dia 13 degré Celsius izay hitantsika aty amin'ny Antsohisin'ny manodidina azy aty raha toka manodidina ny 20 hatramin'ny 17 degré Celsius zany ho atsika eto afovoantany dia omenanao arak'izao ara ny tatry ny andro amin'ny reto tanan-dehibe ireto ifandimby ny rahona sy ny masoandro ny any Paris raha toka andrahona ny andro ny any Milan sy Bangkok ho avy kosa ny orana ny any Johannesburg sy Nairobi dia anaorana tandrifindraona ny andro ny any Comores Seychelles ary La Réunion fa mety arahana kotrika koa zany ho an'ny Maurice dia izay arany mamarana ny fandaharantsika ho amin'ity alina ity isaorana ianao nanaraka ny hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandra pitafy indray